Erin'ny tenin'Andriamanitra eo ihany koa ilay filaza hoe ny fototry ny teny izay no loha hevitra ho hitantsika ato anatin'ity toriteny anankiray ity. Matetika isika rehefa variana amin'ny rotorotom-piainana maro isan-karazany isan'andro dia tsy manam-potoana be intsony hoe amakiana baiboly aloha, andray tenin'Andriamanitra aloha, hihaino tenin'Andriamanitra aloha ao an-tokantrano ao, kanefa dia tsara ho fantarintsika rehetra fa manana ny hery manokana ny tenin'Andriamanitra izay tsy azo tsintsoniavina mihitsy. Dia aloaloha ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity no asaintsika hitondra izay toriteny izay. Tanane miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana dia andao apetrakantsika mivavaka aloha raha ny teny fampizarantsika vavaka isika voninahitra dia hoanao reriany misaotra anao tompo raha omenao izao fotoana izao ary misaotra amin'ny fitarihan'ny fanahinao masina dia voninahitra dia hoanao reriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velavany Nazareta amen. Enina dia volana febroary ary zao dia mbola azo lazaina hoe afaka mbola mifampiara-batratry ny taontsika ary mbola afaka mifampizara ihany koa amin'izay toe-tsaina tiana ho ananantsika satria mbola misy folo volana be zao mbola hatrehantsika dia momba ny fototry ny teny zany no ifampizarantsika miainga amin'ny famaritana mihitsy aloha izay voasoratra ao amin'ny baiboly araky ny Jauna toko voalohany filazantsara ny Jauna toko voalohany dia ny voalohany hoe amin'ny voalohany teny dia ny teny amin'Andriamanitra dia ny teny dia Andriamanitra. Mazava zany fa misy lanjany mihitsy ny teny io kanefa ny amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo any dia voasoratra hoe anteny tonga nofo izy ary nonona tamintsika zany hoe amin'ny maha-kristianina tsika zany dia miainga any amin'ny farany aloha tsika hoe manana ny tompo ilay Emmanuel izay Andriamanitra atao anatintsika dia izy atao anatintsika zany no lasa ao amintsika zany ilay Andriamanitra dia ao amintsika ilay momba an'Andriamanitra dia lasa avy amintsika ny voahan'ny teny zay avy amin'Andriamanitra. Dika zany dia zao mila mitandrina isika rehefa miteny mba ho vavolombelon'i Kristy mba hijoroantsika vavolombelona fa tena hoe afatra avy amin'ny tompo marina ny afatra zay avoakantsika. Raha ny voasoratra amin'ny Hebreo moa dia hoe velona sy mahery izy ny tenin'Andriamanitra dia maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela zany hoe tena misy heriny manokana mihitsy dia misy mba torolalana kely omenantsika mba ahafahantsika hoe mampiasa tokoa hoe ahoana no tonga n'io teny io ka tena hiampita amin'ny endriny hoe mahavelona azy ary mampahery azy dia andeha ho alavaitsika ny dikan'ny teny hoe teny avy amin'ilay hoe tenin'Andriamanitra. Ny litera voalohany amin'izany dia hoe te, ny litera te zany dia hoe tononona zany hoe mila manambara ianao mila milaza ianao fa raha mangina fotsiny ianao fa tsy milaza an'io dia manjary ny hafa no miteny dia manjary fitaizana hafa no mandeha. Raha ny tenin'Andriamanitra voalohany jerevantsika dia ohatra zany hoe ao amin'ny nomery toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo dia hoe lazao amin'ny hoe raha velona koa ao Jehovah dia arak'izay no lazainareo teo anatrehaniko no ataoko aminareo. Dikan'izany zay zavatra tsapanao fa avy amin'ny tompo no hoentinao. Ohatra raha atao hoe raha hira zao tsika hoe ny teninao Jehovah ray mahery mitondra hainao anay, ny teninao mofonaina sakafo toko ny teninao ranonaina satria fototso ny teninao teny tsy mba maty maharitra mandraky izay zany hoe tena heninao mihitsy zany hoe vao miteny dia misy fahefana tononona tenenina ambarao ny tenin'Andriamanitra. Faharoa ny tera faharoa zany raha hoe teny dia ny ny dia hoe ekeko ekena ny tenin'Andriamanitra. Raha jerentsika ny Joba toko fahaenina amin'ny telopolo ny faharoa ambin'ny folo dia hoe raha mihaino ka manaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Wow tena hoe mitondra zavatra hafa mihitsy rehefa manonona teny ianao dia manaiky an'ilay teny ianao dia miditra avany ny fiadanana miditra avany ny fahafinaretana mihitsy miaraka amin'Andriamanitra. Misy raha hoe ity ao Jesosy ity irao ao Jesosy ekeko reny miaramila anao ho vonina anao ny sitraka ao ka irao zany hoe manao fanekena mihitsy amin'izao voalondohan'ny taona zao andao ekena ny tenin'Andriamanitra andao ho tononona ny tenin'Andriamanitra ary ny manaraka izany dia ny ainina dia ho raisina hohanina tena hoe tsy fantako izay sakafo matsiro tianao
fa mihoatra lavitra no izany a no tokony inananao tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny salama fa 100 fa 7 de hoe endreny amamy teninao raha andramako mihoatra noho ny tantely atao-bavako aza wow mamy tsara akafizo ny milaza zavatra tsara ka raha tsy laza zavatra tsara ianao de manjary ny olona makafy ilaza zavatra ratsy de iza ny voa am'izany miaino ve ianao androany teneno ekeo raiso ny tenin'Andriamanitra fa hitondra zavatra goavana be ianao eo amin'ny manodidina anao ary ny farany de ny de hoe inoko inona ny tenin'Andriamanitra be dehibe ny tenin'Andriamanitra riavana zay nampiaiky an'i Jesosy Kristy satria nino le olona tonga avy aminao akizay inonao tonga avy aminao akizay irinao lehibe ny finoanao misy irany be sary indramina kely ny Andriamanitra inoko Andriamanitra fitiavana tsy Andriamanitra masika mpanasa azy tsy Andriamanitra toko tsy mpanavaka foko tsy mpijery arenana fiavy pirenena fa ny Andriamanitra inoko miantra sady honena ka ny olon-drehetra mahazo azy ny mandray izay homeny no any fandreseny fa izy no fitiavana mila resy lahatra ianao hoe tononao ny tenin'Andriamanitra ekenao ny tenin'Andriamanitra noraisinao ny tenin'Andriamanitra ary inonao ny tenin'Andriamanitra amin'izay mipetraka tsara le hoe teny anao fampiarana kely aritsika be dehibe no azo atao fa ny anankiray ohatra hoe Exodosy 2:20 ady 20 de izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova iady anareo fa ianareo kosa angina de izy ianao hoe tononoko fa Jehova iady oa fa za angina ekeko fa Jehova iady oa fa za angina raisiko fa Jehova iady ah fa zaho angina inoko fa Jehova iady oa fa izaho angina ohatra anankiray fotsiny zany mbola azo atao be dehibe ny ohatra azo raisina ao anatin'izany fa raha za ianao de tena ovay mihitsy ny fanamby ao anatinao tononoko fa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ekeko fa ambany fahasoavan'Andriamanitra raisiko fa ambany fahasoavan'Andriamanitra inoko fa ambany fahasoavan'Andriamanitra tononoko fa Jehova mampiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho ekeko fa Jehova mampiandry ahy fa tsy hanan-java-mahory aho raisiko fa Jehova mampiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho inoko fa Jehova mampiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra aza manahy fa za no omba anao tononoko fa momba Andriamanitra tsy atahotra fa momba an'Andriamanitra tononoko zany ekeko fa momba ary tsy atahotra satria momba Andriamanitra raisiko fa hoe tsy anahy aho ary ekeko fa momba Andriamanitra tsy atahotra inoko fa momba Andriamanitra inoko fa tsy manahy inoko fa tena hoe tsy atahotra riavana mila resy lahatritsika hoe ady nge io e ao anatin'ny atmosfera rehetrarehetra ao fandrombaka hiditra ao daholo na ny tsara na ny ratsy mino fa manomboka androany ianao de ho kandida an'Andriamanitra ka anisany apiely fa ho tonononao ny tenin'Andriamanitra ho ekenao ny tenin'Andriamanitra ho raisinao ny tenin'Andriamanitra ary inonao ny tenin'Andriamanitra ary ho aparitaka ao zany na hatramin'ny ankizy tanora lehibe nizany izy andray ary no andrasanao e izy nanao publicité any tenin'Andriamanitra ao ianao zay miaino io androany no tian'Andriamanitra apiely an'izany nde hoe tikam-bavaka zany tompo Andriamanitra e misaotra midera makalaza mame voninahitra anao fa ny teninao ny fahamarinana ampianaro zay Andriamanitra mba tena iaina tokoa ny teninao ka ho tonononao ho tonononay ny teninao ho ekenay ny teninao ho raisinay ny teninao ary inonay ny teninao misaotra tompo mampita an'izany amin'ny fombanao amin'izay miaino rehetra ka andray fanapa-kevitra tokoa izy fa ho vavolombelo ny teninao araka ny teninao hoe ianareo de tena ho vavolombeloko anjody Samaria hatrany am-parantany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra misaotra Jesosy io raha navita izao fotoana izao ary minaranao olo zanak'Andriamanitra velona anao zavaka izany amen fiadanana mirary soa ho atsika rehetra Andriamanitra tononona ekena raisina
ary inona izany hoe rehefa mamaky baiboly isika eny na hoe mamaky andin-tsokatra masina anankiray monja ary dia aoka ho fantatsika foana fa ny teny izay voalaza ao amin'io baiboly io ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io dia Andriamanitra miteny amintsika, Andriamanitra miresaka amintsika ka rehefa miresaka izy dia tokony inona ny zavatra tenenina, dia tokony raisina ny zavatra tenenina ary tokony ekena ny zavatra tenenina ary noho izay indrindra dia azo atao ho fahazarana fotsiny ihany fa rehefa mamaky tenin'Andriamanitra isika dia angatao ny fanamasina aloha anazava ny fo saina amam-panahy atonga antsika ho tafiditra ao anatin'izay fanatrian'ny tompo izay atonga antsika hay handray ny teniny fa aoka tsy ho ataontsika fahazarana fotsiny hoe mamaky teny alohan'ny ala ao an-trano dia izay fa raha vao tsy ekentsika ilay izy raha vao tsy tononontsika koa ilay izy dia tsy misy heriny eo amin'ny fiainantsika dia mazotoa manakaiky ny tompo amin'ny alalan'ny firesahana aminy amin'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny ao anatin'io baiboly io mirary soa antsika tsirairay avy anaraka an'ity filazana anankiray ity isika dia andray vahindray